Zay ny amin'ny vaovao iny fa ho tanteraina ny fa 410 hatramin'ny fa 410 ny volana septembre eny amin'ny Forelo Expo Tanjobato ny indian'ny faharoa amin'ny hetsika foire internationale de l'agriculture karakarain'ny agence première ligne miaraka amin'ny ministèren'ny fambolena sy ny fiompiana ny akon'izay fanomanana zay hetsika izay indrindra no entina amintsika ao anatin'ity fanadidina manaraka ity. Raha toka fahombiazana ny andiany voalohany foire internationale de l'agriculture na ny tsena iraisam-pirenena ho an'ny famokarana dia ho tanterana ny fa 13 hatramin'ny fa 14 septambra ho avy izao eny amin'ny Forelo Expo Tanjobato hatrany ny andiany faharoa raha nambaran'ireo mpikarakara ny hetsika ny maraina teo teny Antaninarenina. Nosoritan'ny solontenan'ny ministèren'ny fambolena fa manana politika mazava ny ministera hijerena ny lalam-piarina sy ny rojo-piarina. Raha tia amin'ny fanohitra marina ho an'ny tontolo ambanivohitra zany dia misy sarangana telo, misy sehatra telo tsarontsika ilany. Voalohany ao anatin'izany dia tokantrano-pianakaviana famokarana izay antsointsika mahazatra hoe agriculture familiale. Ny faharoa ireo orinasa izay manodina ny vokatra ny famokarana na dia antsointsika hoe agro-industrie. Ny farany zany dia eo amin'ny sehatra ny fandrarana vaventy na ilay agribusiness. Ireo zavatra anankitelo ireo no mahatonga ny ministera hoe miditsika miara-metana ao anatin'ilay fotoana mila manome sehatra. Izay mahatonga ny hitanareo hoe tsy mitovy amin'ny foire fahitantsika andavanandro ilay izy satria manomboka zany tena hoe mijery an'ilay fomba fiasa ao anaty rojo-piarina na ilay fomba fitentsika mahazatra hoe approche chaîne de valeur. Ao anatin'izay zany ny fifamatorana misy ao anatin'ilay agriculture familiale sy ilay agro-industriel ilay agribusiness izay ny avoatritsika ao anatiny. Ireo zany ao anatin'izay dia misy fifamatora mpiara-miasa na ilay antsointsika hoe agriculture contractuelle. Sehatra anankiray ahafahantsika mametraka an'izay ao anatin'ny fotoana. Tao anatin'ny taona maritsika tena hoe tsy ny sehatra afa-tsy fanampiana an'ilay mahazatra antsika hitantsika manana taondrariva dia ireo tokantrano mpamokara-pianakaviana. Fa amin'izao fotoana izao tsika zany mila misehatra ao anatin'ireo sehatra telo ireo. Ilaina ny vokatra afaka miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro, ilaina ny famokarana ny voanjaza ary ilaina ihany koa ny sy fiaraha-mientana. 510 ireo trano efa ho hita eny amin'ny Forelo Expo amin'ny fotoana io ary ny 70 isan-jato no efa voafandrika hatreto. Tanjona moa eo amin'ny sehatry ny fambolena ny ahasompotra ny Madagasikara ety amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina.